Eto no anarahan'ireo zokiolona vaovao no ny abetsahan'ireo kandida tsy arak'izy ireo firy hoe iza sy zavy ny kandida amin'ity fifidianana ity. Ny fantany dia efa manomboka amin'ny fampelezan-kevitra. Fandeha amin'ny fifidianana amin'izao dia miandry izay filaminany moa izay tsy mahita ny hoe izao na izao fa dia izay tokony mahasoa anay izao no ataonay. Ny ato anefitrano tsy dia mahafantatra loatra ny politika amin'izao fotoana izao. Ny taloha ihany no mbola tadidin'izy ireo, tsy afaka ao an-tsainy ao. Kandida aloha izany tsy mahafantatra ny takany hoe ny vaovao fa ranitra an'iny dia fantapantatra. Ohatra hoe izy takany hoe Ravalomanana izany dia Andry Rajoelina dia Ratsiraka dia Javy Albera. Ireo izao mba kandida fantatra. Fantatra bebe zao misy fifidianana zao. Misy fa zay ve ho afaka ho any amin'izany. Ato amin'ny efitrano lehilahy kosa ondanan'ny Roger mihitsy ny radioany. Manaraka amin'ny antsipirian'ny resaka fifidianana ny lehilahy. Ny radio no manara-baovao ihany koa ny tena manaraka mihitsy a. Ohatra zao fifidianana zao fantapantatra ny le 25 octobre. Fantatrao ve ny kandida sy ny Edgar Lavitra fa dia amin'ny Roland Ratsiraka dia amin'ny izy koa ty anankiray fitendra Valomanana ty. Tahaka azy ihany koa Raymond, fantany tsara ny votoatin'ity fifidianana ity, indrindra manodidina ny fampiasana ny bileta tokana. Tsy maninona mihitsy raha ohatra ka hain'ny ora mampiasa azy. Atondro dia efa mety tsotra ihany le izy. Ale kandida telo amin'ny telopolo tsy manahirakirana. Manahirakirana fa manana safidy ny olona aloha. Ao ny hoe ity fa io tsy arakaraky le popoka mandeha io fa le atao no hita. Fialam-boly ho an'ireto zokiolona reto ny mihaino vaovao sady mahafantatra izay rehetra mitranga ivelan'ny fitoerana ihany izy ireo mba tsy mitoka monina be loatra koa ary miaina amin'ny maha olom-pirenena azy ireo.